hamonona ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa. Amen. Ndeha araka iombona hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo amin'izao zoma izao izay mamaraparana ny herinandro. Misaotra fa tsy mahafoy ianao miaraka aminay ary izay koa dia hifikitra aminao mandrakariva Tompo. Misaotra amin'izay nataonao tamin'ny fiainana tsirairay avy, voninahitra aneo anao. Ny fanahinao masina hoe tahadanay mandrakariva raha hisaintsaina an'izao mofinaina anio izao izahay. Mamondraha fo Tompo amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Rehefa toy izao indray ary ny ambaran'ny soratra masina amintsika amin'izao zoma mahafinaritra izao, raha ny momba ny hoe mitarika ho amin'ny fandinihan-tena ny Tompo. Ndeha vakiana amin'ny anaran'i Jesoa izany. Dia aoka isika hanatona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana, manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio. Hebreo 10:2-20. Hitantsika eto ny fomba fanatonana an'Andriamanitra ary havana, ary hitantsika fa manana anjara toerana lehibe ny fo, satria ambarany eto ry havana fa rehefa manatona an'Andriamanitra isika dia tokony hahana fahatokiana be amin'ny finoana. Izay aloha izany ny voalohany. Ato amin'ny testamenta taloha mantsy ny fomba fanatonana an'Andriamanitra dia tsy maintsy manaraka an'ireo fomba fivavahana jiosy, ary tena lehibe amin'izany ny fanolorana fanatitra ho sorona, izay vao afaka manatona an'Andriamanitra. Aty amin'ny tontolon'ny testamenta vaovao ary, satria efa vitan'i Kristy ny nanolotra ny tena no faty teo amin'ny hazo fijaliana, dia izy ny sorona. Noho izany dia afaka manatona an'Andriamanitra mivantana isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa saingy izao kosa anefa tsy maintsy mandiny tena, ary izay le ambarany eto hoe manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio. Inona moa no dikan'izany? Voalohany mba ahazoana manatona an'Andriamanitra ary dia tsy maintsy jerena tsara izay ao am-po ao amin'ny afinao. Ianao ihany no mahita ry havana rehefa mandiny teny ao anatrehan'ny Tompo inona ny ao izany, ary avy ao amin'ny fo tokoa no mivoaka ny fieritreretana. Rehefa mandiny tena ary isika dia mahafantatra ny fahalemena, mahafantatra ny ota sy ny toy izany dia mibebaka, ary rehefa mibebaka miaiky ny fahadisoana dia miaraka amin'izay koa ny fanadiovan'ny fanahy masina ny fotsika amin'ilay ran'i Jesosy izy natao sorona teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa tanteraka izay dia afaka manatona an'Andriamanitra tsara isika, ary indrindra mahazo antoka ihany koa. Eto dia zava-dehibe ry havana, satria izany ny olana atao amin'ny Hebreo ato, ny olana teo amin'ny jiosy. Zava-dehibe koa ny fananantsika finoana, finoana velona an'i Jesosy Kristy miaraka amin'izany fibebahana, ifamatorana ny fandinihan-tena ambara eto izany. Ry havako, afaka manatona an'Andriamanitra mivantana isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary mahatoky an'izany isika ry havana. Ary amin'ny finoana ihany koa naniketsika fa dia nodiovin'ny Tompo ny fo ary izay le mitondra indray ho amin'ny fiainam-baovao. Noho izany dia aoka isika hiezaka mandrakariva handinika ry havana, ary indrindra meo anjara toerana lehibe ny fonao mba hodinihan'ny Tompo ihany koa hiasany ny fanahy masina hitoeran'i Jesosy Kristy, ary azahoantsika manatona ny Tompo amin'ny finoana izany. Dia ho aminareo hatrany mandrakariva ny izany teny izany, ary anapako ao am-ponao koa hatramin'izao koa mandrakizay ny fiadanan'i Jesosy. Amen.